eo amin'ny tontolon'ny finoana indray kosa raha nanomboka ny taona 2024 teo ny fanitarana ny fiangonana anglikana Varatranjoma izay tafiditra indrindra ao anatin'ny ezaka fankalazana ny 530 am'zato taona ny fiangonana moa dia miroso ao anatin'ny famaranana ny fanatarana n'izay fiangonana izay kosa ny fiangonana anglikana Varatranjoma n'izao fotoana izao ka nikarakara hetsika iray lehibe fanajajiana roa tsirakotiny irainy eo amin'ny sariny mamy Rasamuely. Tafiditra indrindra ao anatin'ny ezaka fankalazana ny 530 taona ny fiangonana anglikana izay nankalazaina ny taona 2024 ny fanitarana ny fiangonana Varatranjoma. Mbola mitohatra amin'izao indrindra izany ezaka fanitarana izany ka misy arak'izany andiany faharoa amin'ny fampisehoana goavana izay karakarain'ny fiangonana entina nataterana ny ezaka fanitarana ny fiangonana ary koa asa sosialy ho an'ny sekoly any anivon'ny fiangonana. Dia misy moa ezaka bebe izay tsy misy atao ny fiangonana dia anatin'izay moa mamerenana ny andiany faharoa amin'ny 5 mai eo ihany koa moa ny fangatahan'ny besomaly izay tena liana dia liana tokoa tamin'ilay fampisehoana izay natao dia isan'ny zava-dehibe izay. Anatin'izay koa moa ny fiangonana dia tsy hoe miasa ato anatin'ny roa tsy maintsy mivoaka ny velany amin'ny resaka asa sosialy dia anisan'ny afiditra ao anatin'izany daholo ny hetsika misy moa ny sekoly eto fiangonana dia ao anatin'izay koa anisan'ny fanatsarana ny fiainany sekoly sy ny asa rehetra izay resaka sosialy moa izany tena. Ny ilany atsinanan'ny fiangonana moa ny antefan'ny fanavaozana eo ihany koa ny fotodrafitrasan'ny sekoly sy ny fanatsarana ny fampianarana ary ny fitaovana ampiasain'ireo mpianatra. Misy 80% eo ireo mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany izay beazina eny anivon'ny sekoly izay mifandray amin'ny fiangonana Varatranjoma. Ho fanamarihana ireo hetsika dia ny 24 volana Mei izao no tonga ny evêka diosezin'ny fiangonana anglikana hitokana ny asa fanitarana rehetra.